maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny enora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Rehetra amin'ny anaran'ny tompo ry havana na tratra tia alatsinainy fahavalo ny volana Jona taona 2022 indray. Omany eo am-pelatananareo ny Salamo 400 ny 1 ka hatramin'ny 5. Salamo 400 ny 1 ka hatramin'ny 5. Aoka hitsangany anareo. Ho aminareo ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Iderahantsika an'Andriamanitra ny Salamo 400 ny 1 ka hatramin'ny 5 manao hoe: Misaoran Jehovah ary fanahiko. Jehovah Andriamanitra, lehibe indrindra ianao. Fa mirapiratana sy voninahitra ny fitafinao. Mitafy mazava tahaka ny lamba izy, ary mamelatra ny lanitra tahaka ny lay. Ary mametraka ny raindraindrian'ny tranony amin'ny rano, sady manao ny rahona matevina ho kalesiny. Koa mandeha amin'ny elatry ny rivotra, ary manao ny rivotra ho irany sy ny lelafo ho mpanombony. Nanorina ny tany tambon'ny fanondrenana izy, mba tsy etsehany mandrakizay dory. Amen. Vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, ianao tokoa ny nahary anay, satria ianao ilay masina, ianao ilay mpahary sy mpamorona izao rehetra izao. Izay olombelona dia zava-mananaina no arianao Andriamanitra. Ary izany no iderahanay sy ankalazanay ny anaranao ankehitriny. Fa lehibe ny fitiavanao ny olombelona, ary mahery izany fitiavanao izany. Satria zava-boary mananaina noforon'ny tananao izahay, ary nataonao mitovy endrika aminao. Misaotra Tompo ny amin'izany fitiavan-dehibe nomenao anay izany. Misaotra ihany koa ny amin'izao fotoana omenao anay izao. Ahafahanay indray mitanily eto an-tranonao, miandrandranao Andriamanitra, ary resaka aminao Andriamanitra, handray ny fitahiana sy ny hery avy aminao Andriamanitra. Koa manatrehanay amin'ny alalan'ny fananao masina ary telo izay iray, izay mampiray anay. Ary amin'ny anaran'i Jesosy anakao nanaovanay izany vavaka izany. Tompo, manoloana izany rehetra izany anefa, dia mahatsapy izay ary mahatsiaro fa tsy mendrika eo anatrehanao. Koa ianao no hamendra fo aminay, ianao no hamafa ny fahadisoana rehetra ary hamela ny elokay, satria Andriamanitra fitiavana ianao, ka mity izay rehetra manantona anao, ary mandray izay rehetra mitady anao. Raisy Tompo ny fifonanay, ary ekeo ny fivavahanay ankehitriny. Amen. Fanay masino miandrandranao tokoa izay raha hamaky ny teninao sy hiainy ny afatra avy amin'izany teninao izany. Satria ianao fanahy masina no manazava ny sainay, ary mampafantatra anay ny hevitry ny tenin'ny soratra masina. Koa mitarianay ary mamenoanay. Amen. Ny Genesis toko 1 ny 1 ka hatramin'ny 5 ny mofinaina voalahatra antsika amin'ity anio ity. Genesis toko 1 ny 1 ka hatramin'ny 5. Hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina ny tambon'ny lalina, ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambon'ny rano. Ary Andriamanitra nanao hoe: misy mazava dia nisy mazava, ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava, ary nampisarahan'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro, ary ny maizina nataony hoe alina, dia nisy hariva ary nisy maraina, andro voalohana izany. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Mbola hanapaka ao am-ponareo an-tranany ry havana ny fiadanan Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mbola mandinika isika ny lohahevitra manao hoe manapaka amin'ny fahefan'ny Tompo
mandritra ty volana jona ity. Izany fahefana izany raha eto amin'izao tontolo izao dia isan'ny katsahin'ny olona fatratra ary tena tadiavin'ny olombelona mihitsy. Kanefa ataon'ny olombelona inona moa izany ny fahefana? Satria tsy azy ny fahefana, tsy an'olombelona ny fahefana, fa nampindramina ny olombelona. Tsy hain'ny olombelona mampiasa koa izany fahefana izany, fa entiny hanararoatra ny hafa aza ny fahefana izay nampindramin'Andriamanitra azy. Dia faly ery ny olombelona rehefa mahazo fahefana kely amin'ny zavatra anankiray, satria mieritreritra hoe izy izany ny tena mpanjaka, izy ny lohany ary izy dia afaka mifehy izay eo ambany fahefana rehetra. Fa andeha ho tarafintsika kosa ny fahefan'Andriamanitra ny amin'izao Genesis 1 ny 1 ka hatramin'ny 5 izao. Ny fahefan'Andriamanitra eto izay voalaza n'izao soratra masina izao dia ny ao amin'ny 1 dia hoe tsy voafetra amin'ny fotoana, tsy voafetra amin'ny fotoana ny fahefan'Andriamanitra. Amin'ity 1 ity dia milaza dingana tamin'ny famoronan'Andriamanitra. Izany hoe tsy ny fotoana izany nahamaika an'Andriamanitra fa ny asa fahariana mihitsy. Ka raha milaza ny soratra masina hoe tamin'ny voalohany dia maneho hoe ny voalohany indrindra, izany hoe ny voalohany indrindra no harian'Andriamanitra izany dia ny lanitra sy ny tany, fa tsy milaza fotoana ilay hoe voalohany, fa ilay lahara-pahamehana tamin'Andriamanitra izany dia ny lanitra sy ny tany, izany hoe izay toerana ametrahany ireo zava-boary rehetra izay ho hariany. Ny fitohizan'ny fahariana izay ataony dia efa misy dravitra maty-paika avokoa, ka tsy maintsy ny lanitra sy ny tany izay ametrahany ireo zavatra ho hariandreo aloha no nambary ny voalohany indrindra, no hariany voalohany indrindra. Ao anatin'izany ry havana dia mieritreritra ny olona hoe ay Andriamanitra izany dia miasa ihany, fa miasa mbola voafetra amin'ny fotoana, fa tsy ny fotoana mihitsy no nametra an'Andriamanitra, tsy ny fotoana mihitsy no nibaiko an'Andriamanitra, fa ny lahara-pahamehana taminy ny mahasoa ireo zava-boary izay ho hariany indray. Isika olombelona mantsy rehefa miasa na manao zavatra dia ny fotoana no mibaiko antsika, ny fotoana no manenjika antsika ary ny fotoana no mifehy antsika. Hany ka atao haingana sao tsy vita, sao dila ilay fotoana izay efa ny fanomezana na tratra ilay fetran'ny fotoana ahafahana manatanteraka ilay asa ka tsy ho vita indray ny asa. Fampianarin'ny soratra masina isika izao hoe tsy ny fotoana no mibaiko raha ny fahefan'Andriamanitra no jerentsika, fa hamantarantsika kosa hoe inona izany no lahara-pahamehana tokony ho tanterahantsika ary fitaintsika sy ataontsika. Dia ao anatin'izany efa voapetraka milamina tsara ny dravitra rehetra hoe eto vita ity asa ity, vita ity lahara-pahamehana voalohany indrindra ity, fa tsy ny fotoana no mametra antsika hoe hatreto ihany na amin'ny alatsinainy ihany dia tsy maintsy vita ity zavatra ity. Ka rehefa tsy vita amin'iny dia tsisy hevitra intsony, dia any dia mivalina. Fa mila fantarintsika izany hoe inona ny lahara-pahamehana eo amin'ny fiainantsika ho tanterahantsika voalohany, dia ny fametrahantsika, ny fiainantsika manontolo eo amin'Andriamanitra ilay nahary antsika. Ny fahefan'Andriamanitra faharoa izay tarafina amin'izao Genesis 1 izao dia hoe tsy voafetra ny zava-misy. Tsy voafetra ny zava-misy ny fahefan'Andriamanitra.
manomboka eo amin'ny andiny faharoa dia hoe tsy nisy endrika ny tany sady foana ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambony-drano. Izany hoe raha nahary ilay lanitra sy tany Andriamanitra dia mbola nikorotana, mbola tsisy ninina fa hoe vita aloha iny izay. Dia ny fanahiny nanomba tambony-drano. Izany hoe ny fanahin'Andriamanitra io no hery nentiny nanara-maso izay zavatra vitany. Izany hoe afaka nandinika sy nijery namantatra izay zavatra rehetra no ariana izy, mba hahafahany indray manohy ny asa ao aoriana. Satria azy ilay fahefana dia azy ihany koa izany ny fahafahana mandinika izay rehetra misy. Aseho mihitsy fa izy ihany no mahay mandamina sy mandrindra ny asany, fa tsy asan'ny zava-boahary izany. Fa izy ihany no afaka mandrindra, mandamina ary indrindra mampitoetra tsara izay zavatra rehetra no ariana. Ny zava-misy nefa ankehitriny dia miseho mahay sy manam-pahefana amin'ny zava-boahary ny olombelona, ka izay rehetra nalamin'Andriamanitra aza no akorotan'ny olombelona indray. Kanefa rehefa mikorotana ny zava-boahary noho ny amin'ny asan'ny olombelona dia ketraka ny olombelona, kivy ny olombelona, toa tsy hitandray izay atao ahoana ary ty, mitady hevitra etsy sy eroa, mitady hevitra amina manam-pahaizana maro samihafa, mitady hevitra amin'ny firenena matanjaka hoe ahoana ny anarenana ity zavatra mikorotana ity, ahoana ny anarenana ity firenena mikorotana ity, na ahoana no ampiakarana indray ny toe-karena. Satria tsy hain'ny olombelona ary tsy fahefan'ny olombelona mihitsy no mandamina, fa fahefan'Andriamanitra. Kanefa raha toa ka manaiky hiasan'ilay fanahin'Andriamanitra izay misy fahefana ny olombelona, dia io fanahin'Andriamanitra izay namoma tamin-drano, izay manara-maso ny zava-boahary io no manolo-tsaina ny olombelona entiny manatanteraka ny asany rehetra, entiny manatanteraka sy mandrindra ny fiainana rehetra izay iainany, na ny firenena izay hoentiny, na ny fiangonana izay tarihiny, na ny tokantrano izay tantaniny. Dia fanahin'Andriamanitra io izay misy hery sy fahefana no ahafahana mandrindra sy mandamina rehetra izany. Izany hoe tsy ireo zava-misy eto amin'izao tontolo izao izany no ametra ny fahefana avy amin'Andriamanitra, fa no lay heriny, no lay fahefana dia mizotra ary afaka mandrindra sy mandamina, na dia mifamaofao aza, ny fahoriana, ny fijaliana, ny ady, ny korotana, eny tsy fandriam-pahalemana samihafa. Fa rehefa miasa sy ampiasaina araka ny sitrapon'Andriamanitra ilay fahefana izay omen'ny olombelona, dia afaka mandamina izany koa ny olombelona. Ary tsy ireny zava-misy ireny no mifehy io fahefana izay omen'Andriamanitra ny olombelona io, tsy ireny zava-misy ireny no mifehy ny lamina izay napetraka Andriamanitra, fa Andriamanitra mihitsy no mifehy izany amin'ny alalan'ny fanahiny, amin'ny alalan'ny fijereny sy ny fandinihany izao tontolo izao. Ka isika olombelona ry havana dia napetraka Andriamanitra teo amin'ilay tany, amin'ny tany izay nohariany, nalamina ary narindrany tsara izany, namboariny tsara ny toerana izay toerantsika, ary nomeny atsika ihany koa ny mazava, nomeny atsika ny alina, fa misafidin'ny olombelona dia lay maizina, lay alina, satria iny no
ahafahany miasa rery amin'ny herin'ny tenany ka tsy misy mahita ny olombelona tahaka azy, tsy misy mahita ny manodidina azy rehefa amin'iny ao anatin'ny aiziny na miafina izy manao ny zavatra ataony satria afaka mampanjaka amin'ny fahefany manokana izy. Fa nomen'Andriamanitra amin'ny mazava dia ilay mazava hanazava ny fotsika sy ny saitsika, ny tanitsika mba andehanantsika amin'ny fahazavana io. Ary izay no zava-misy tsy hain'ny olona mifehy satria mandeha amin'ny maizina ny olona ka mitsarapaka na mianjera lavo mihitsy aza. Fa rehefa nataon'Andriamanitra io mazava io dia mahita ny lalakombanany ny olombelona ary afaka misitraka sy mandray ilay fahefana avy amin'Andriamanitra ihany koa, afaka mandrindra amin'ny fiainany noho i fahefan'Andriamanitra io. Ry havana malala, isika rehetra izao ihany koa dia nomen'Andriamanitra ny fahefana satria zanany isika, satria zavaboary no ariana isika. Nampanjakan'Andriamanitra tamin'ny zavaboary isika. Ananantsika zany ny fahefana isitraka ireo zavaboary izay omen'Andriamanitra. Fa zao kosa no afatra amin'ny alalan'izao soratra masina izao hoe ny fahefana avy amin'Andriamanitra raha tena ampiasaintsika araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy ho voafetra ny fotoana, tsy ho voafetra ny ela, ary tsy ho voafetra n'izay mety fahalalantsika sy fahaizantsika. Ary io fahefana avy amin'Andriamanitra io ihany koa raha ampiasaintsika araka ny sitrapony dia tsy ho voafetra ny zava-misy, fa afaka isika mandamina ny fiainantsika ary andrindra ny fiainantsika, andrindra ny firenentsika, andrindra ny fiangonana sy ny fianakaviantsika, handeha amin'ny fandriampahalemana, handeha amin'ny fiadanana satria manaiky ho tarihan'ilay fahefan'Andriamanitra sy ilay herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny isika dia amin'ny finoantsika azy sy amin'ny fifandraisantsika aminy. Dia engany isika rehetra izao ry havana, samy anaiky izany fahefan'Andriamanitra izany, fa tsy ho voafetra amin'ny fotoana tokoa izany fahefan'Andriamanitra izany ary tsy ho voafetra ny zava-misy dia isika no hanaiky izany fahefan'Andriamanitra izany ka hampiasa izany araka ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, ianao ilay Andriamanitra manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra. Ianao ny tompon'ny fahefana ary ianao ny fahefana. Misaotra anao izay ankehitriny fa nampafantarinao anay tsy ho voafetra amin'ny fotoana, tsy ho voafetra ny ela ny fahefanao Andriamanitra. Fahefanao izany na ny taloha, ny ankehitriny, eny ny ho avy dia ianao irery ihany no manana izany fahefana lehibe tsy azo ferana izany. Eo ihany koa Andriamanitra, ny fahefanao dia tsy ho voafetra ny zava-misy, tsy ireo olana na ireo korontana ady maro samihafa no hametra ny fahefanao Andriamanitra, fa hainao no mandrindra izany, hainao no mandamina izany ary hainao ny manala izany rehetra izany eo amin'ny fiainanay. Misaotra ihany koa Andriamanitra fa izay olombelona na dia mikatsaka izany fahefana izany aza dia tsy navelanao hanapatra izany fahefana izany, indrindra izay kristianina izay nantsonao, fa nomenao hampiasa izany fahefana izany ary tarihinao amin'ny alalan'ny fananao masina. Koa mangataka izay Andriamanitra ankehitriny, ny fahefana izay nomenao anay hanjaka amin'ny zavaboary dia tsy entinay irehare, tsy entinay hiebohebo ary tsy entinay hanambaniana ny hafa, fa entinay kosa Andriamanitra handrindrahanay ny fiainanay manontolo,
ny fifandraisanay aminao Andriamanitra. Handaminanay ny fiainanay na eo anivon'ny ankonanay izany, na eo anivon'ny fiangonana misy anay sy ny fiarahamonina misy anay, eny ny firenena misy anay aza. Mba hitoetra amin'ny mpilaminana sy amin'ny drafitra izay efa nametrahanao anay izay ety amin'izao tany fandalovana nomenao hipetrahanay izao. Andriamanitra rainay eo, ankehitriny koa izay dia mangataka aminao ho an'ireo manam-pahefana rehetra no tendrenao hitondra izao firenena izao. Ampafantaro azy ireny amin'ny alalan'ny fananao masina Andriamanitra, fa tsy azy ireny ny fahefana fanampindraminao azy. Ka ampianaro ihany koa izy ireny mba hampiasa izany fahefana izany ho amin'ny zavatra tsara hitarihana sy hitondrana izao firenena izao ho ao aminao Andriamanitra, ho amin'ny fahatsaranao Andriamanitra. Eo ihany koa ny fiangonana tsirairay avy izay mitory ny anaranao, mampafantatra izany fahefanao Andriamanitra izany. Indraindray Andriamanitra dia isan'ny ireharehan'ny mpanomponao ny fahefana izay nomenao azy. Fa ankehitriny kosa ny angatahany aminao dia ny fahefana ny amin'ny fampafantarana ny teninao sy ny fanomezana ny filazantsaranao dia ho tanterahana amin'ny mpitiavana ary indrindra entina mpandrosoana ny fiangonanao Andriamanitra. Tomponay eo, eny anivon'ny tokantrano aza dia misy ireo izay manapatra ny fahefana, na ndray mpianakaviana na ndray mpianakaviana izay mihevitra ho lohany na ho mahavita azy ao aminatin'ny tokantrano. Dia manjaka ary mampanjakazaka izany fahefana izany mihitsy aza. Ampafantaro azy ireny koa Andriamanitra fa io fahefana io dia voafetra ihany satria indramina avy aminao Andriamanitra. Ianao ny tompony ka ampianaro izy ireny hampiasa izany eo anivon'ny tokantrano, ahatonga ny tokantrano rehetra eto anivon'ny fiangonanao, eny eto anivon'izao tany misy anay izao, mba hizotra amin'ny mpilaminana, handeha amin'ny fahamarinana ka samy hahatsiaro ny fiadanana sy ny fifaliana aminao ny tokantrano rehetra. Hamakivaky izao tontolo andro izao izay Andriamanitra, dia ilay fananao izay nanomba tambonin-drano no hanaraka anay ihany koa hamomba anay, handinika sy hijery anay amin'izay rehetra ataonay, hanintsy ny dianay raha sendra mivily ho amin'ny lalanao izay, ary indrindra hitarika anay mandrakariva ho amin'ny sitraponao Andriamanitra. Da io ny fiainany tsirairay avy raha makivaky ty herinandro vaovao ty indray, mba ho eo ambany fahasoavanao sy ny fiadananao mandrakariva, ary ahita ilay herinao Andriamanitra ne izahay rehetra izao. Misaotra Tompo, ary iombonanay ilay vavaka efa nampianaran'i Jesosy Kristy zanakao manao hoe: rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay ny anona sahaza ho anay, ary mamelà ny elokay tahaka namelanay sy meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahana amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisy ny tsodrano izay atolotra ao anareo amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitra ny fiadanana ne hamasina anareo samy ho tanteraka, ka hokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hany atsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky izay ny antso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Mipetrary havana, mivavao anatin'ny fahangina. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra,
amin'ny anaran'ny Ray sy